fa sady firakotra, rehefa velona, fitafy. Rehefa maty koa izy dia lasa lamba mena. Ty anekdoty karaka olazaiko anareo ity dia mikasika ohatran'ny any amin'ny faritry Betsileo moa rehefa sindry figo eto dia mbola mpitovy izy izay. Nisy ramose teo nanazava mikasika ny hoe ohatrany ahoana rehefa mitady vady eny an-tsena. Mitovy lahy sy mitovy vavy rehefa mandeha mitady vady dia mandeha makeny an-tsena izy. Dia ohatr'izao ny zavatra ataony. Rehefa izy izay jerijery izy, jerijery. Dia rehefa misy tiny, ina zavatra atao? Alatsa amin'ilay lamba. Izay ilay hoe latsa-damba. Fa rehefa tsy tiny ilay olana dia misy tany amintsika moa ilay mikotikoti ireny. Dia ohatr'izao tsara manko ny fataony. Azy sy ilay vehivavy amin'izay hoe azy hitsahanao ilay lambako fa harivo ny andro. Dia ho an'ny zareo tambanivohitra, hitanareo ilay be lamba ireny, tafiana ohatr'izao ity. Dia rehefa handeha tsena izy dia asiany hena ny anatiny any. Izay izany izy menakavy ny fomba fampiasana lamba, tsy haiko raha misy adino. Misaotra tompo.